zany tena fanontaniako am'izao ny mialy Rajoelina Razakandisa. Mahita an'ireny zaza ny ratraina reo zany ny tarehany dia tsisy réaction mihitsy. Raha zanakareo vavy iny potehany olo ohatrany ny tarehany, zanakareo roalahy iny potehany olo ohatrany ny tarehany dia mbola tsisy nikitika ana zanakareo mbola hoe siosiony resaka dia efa mivoaka avy miaraka amin'ny fanambarana be. Zanak'olona any sepotra. Tsy mamonjy tolona akory fa any amin'ny tranony any dia sepotra. Zanak'olona potehanareo ny tarehany. Potehanareo ny tarehany dia aveo nareo ihany indray mbola hoe andeha hitsabo anazy. Dia inona no tokony tenenay? Misaotra anareo mitsabo an'ilay zavatra simbainareo. Fa vehivavy niteraka ihany zany izy tsisy réaction izy am'izao. Mitovy ny tamin'le tany Ambohimalaza ihany tsisy marary anazy mihitsy reo zanaka malagasy nefa ianao lazaina fa hoe reniny malagasy. Tononoko mihitsy izy hoe mialy Rajoelina Razakandisa. Tsy mampaninona ndry, tsy mampaninona. Matory tsara zany zao nareo dimy mianaka ho. Matory tsara dia eo akaikin'ny Rajoelina zany anao zao matory dia tsy mety hoe ay ty koa sao dia mba za koa ny vonoiny ty. Ay za koa ny adanako nareo samynareo ihany io. Tsisy na dia hoe fiatsaram-bela tsy ary, tsisy. Zanakareo telo reny zao rehefa any amin'ny fianarana any amin'ny université any dia fiera be zany izy zao hoe iny ny dadanay sa hoe voateren'olo hoe dadanareo ve Andry Rajoelina. Dia mba malala menatra ve sa mbola fiera be hoe dadanay mihitsy ny mpamono olona iny. Raha ohatra mbola hoe manam-panahy zao dia manaiky hoe orainy andeontsika hiala fa efa tsy mety tsony ty zavatra ty. Ay koa tsy vitany hoe mialaala fotsiny averiko ihany sao dia mety hoe hialaala fotsiny dia hoe samy afaka. Tsisy mialaala fotsiny zany io. Fa raha toa nareo ka mbola hoe matory am'izao. Any zao nareo mety any amina hôtel de luxe be reny mijerany voaka dia jereny indray ty fa maty, ty koa maty, ty indray zao maty. Zany zao ny fahitako anareo. Za te vavalo amin'ny fitopy taona dia mbola mitolona ihany aho satria ny taranako sy ny faramandinika ary ny ray tanindrazana amiko ny iresahako angatahako ka noho izany ny fantatray sy ny fantatro atao efa hiela na nirina Andry Rajoelina hiala satria tondra fahoriana loatra na ny zanaka na ny ray aman-dreny. Misaotra indrindra tompo. Vondron'ny olobe malagasy, volobe antso ho an'ny rehetra. Izahay ray aman-dreny rehetra tsy anganavaka ato amin'ny vondron'ny olobe malagasy dia miondrika mpanajana amin'ireo zanamony ainy tamin'ny tolona noho ny fitiava-tanindrazana ary mankahery ny ankohonana sy ny fianakavian'izy ireo mirarika fasitranana angana ho an'ireo rehetra izay naratra. Miamahery vaika isan'andro ny fifandonana eo amin'ny tandro ny filaminana sy ny mpitolona eny kianja. Tsy misy ny maromaritra iraisana amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ankehitriny ahina sy atahorana ny ady an-trano noho ny fisiany hetsika roa mifanandrona vokatsy ny fitovizan-kevitra. Noho ny maharay aman-dreny amin'ny tenanay izay efa namaha olana teto amin'ny firenena dia tsy afaka hitazapotsiny ny zava-misy izahay ka mandray ny andraikitray ary manao izao fanambarana manaraka izao. Miantso anareo foloan-daha sy anareo mpitandro filaminana izay tandroka ary mivozona miaro ny vahoaka sy ny fananany mba ampitsahatra ny herisetra amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika samihafa aminona sy andratranana ireo mpianatra. Tanora rehetra sy ny vahoaka tia tanindrazana manerana ny lafivalon'nosy izay maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fitakiana. Aoka mba ho arovan'izy ireo amin'ny fanehoan-kevitra izay ataony. Miantso anareo tanora sy ireo vahoaka manao fitakiana ny zo fototra mba ho mailo ka hitandrona tahaka ny anan-kandriamaso mba tsy hivoana ny hevi-dehibe izay hijoroana sy hitolomana ho an'ny taranaka sy ny tanindrazana. Ny tany misy olobe hono tsy miady zaza ka noho izany mijoro izahay ray aman-dreny ary manolo tanana ho an'ny rehetra mba ho elanelam-panahy mitondra ny anjara-birikinay amahana ny olana misy ankehitriny. Ko vonona ifanolo tanana amin'ny olon-rehetra izahay mba hikatsaka mba hitana vahaolana.
amin'ny mahasolom-bavambahoaka dia mitondra ny feon'ny vahoaka. Manatsiny zay raha ohatra ka ny fidin'ny vahoaka kanefa ny vahoaka mitaraina hoe eto ny feo anay dia tsy tonga ety zahay. Noho izany zay tsy maintsy mitondra ny tenin'ny vahoaka. Ny tenin'ny vahoaka dia tsotra. Voalohany aloha sokafy ny fahafahana miteny tsy maneho hevitra. Ajanony ny eritseritra. Vahoaka tsy fahavalo ny mpitandro ny filaminana. Ka miantso zay aoka ny mpitandro filaminana tsy handray an'ny vahoaka toy ny fahavalo. Atsaharo ihany koa ny fanavakavahana. Ho amin'ny mampitondra anareo aza asiana sarangan'olona hoe rehefa iza ny te handeha eny an-dalambe dia avela ny mpitandro filaminana mandeha. Fa rehefa iza tsy tonga ny amin'ny toerana le akory dia efa dorafanareo bomba lacrymogène. Zahay ny tanjonay handeha eny Ambohijatovo na handeha eny amin'ny 13 mai satria symbole zany ahafahana miteny tsy maneho hevitra. Maninona zay eny Ambohijatovo? Tsy eny Ambohijatovo ny arovanareo fa voety izy dia efa tifirinareo bomba lacrymogène. Inona ny tanjonareo anatin'izany? Fa zay dia mitaky fotsiny mifeon'ny vahoaka sokafy aloha ny fahafahana miteny tsy maneho hevitra ahafahan'ny vahoaka miteny. Ajanony ny eriseritra. Tsy ilaina ny fampiresaka zany olona mamono olona ve ny fampiresahanao? Tsy mila vola, tsy mandany vola ny teny hoe ajanona aloha ny eriseritra. Rehefa avy eo tsika afaka mifampiresaka mieno ny feon'ny vahoaka rehetrarehetra ahafahana mitondra vahaolana. Misaotra tompo. Zahay hoe mitolotolo le tolona tsy tiana tsara betsaka no miteny hoe zahay no mitarika fa fantatritsika tsara fa maro ireo initié manohy ary mbola miara-mientana ao anatin'izao tolona zao. Eo zahay tsy manaiky lembenana fa eo ihany koa ny GNZ fantatritsika tsara mihetsiketsika be ny akatso eny eo ihany koa ny mpanakanto eo koa ny influenceur ary ny syndicat. Reo moa zany ho an'ny androany dia samy miara-mientana avokoa ao anatin'izay fanohizana ny tolona izay. Tsy indrinay mafy, tsy indrinay foana fa mitoy ny tolona mandrapahatratra ny tanjona dia ny fielandra joelona sy ny firongo. Zay aloha zany le tiana apetraka. Amin'izao tsika miteny zao araka ny teneniko teo efa miara-mientana daholo ny ireo izay nanomboka n'izany tolona izany niaraka taminay. Azao zao tsika voandro amin'ny tsy haiko amin'ny roa folo sasany amin'ny ray mbola ety atoerana ety akanjo zay amin'izao fotoana zao marina fa ny sakanan'ny gendarme tasy ambadika taty zay sakanan'ny emo fa zay dia ety akanjo ary tsy miala ety akanjo fa miara-mientana amin'ireo rehetra namanay zay voatonona teo. Isaorana androany manomboka mitantsika miara-mientana avokoa ny solom-bavambahoaka, ny olom-boafidy, ny mpanolontsaina, ny tanàna. Eo ihany koa hitantsika hoe vaovao hoe fa misy koa mitsofoka avy any amin'ny RNA ihany be ny tanànan'ny Mertsy Atosika raha sy diso zany rehetra zany isaorana fa ho amin'ny fampahobiazana ny tolona avokoa dia tsy indrinay sy amafisinay zany fa mitontolona ary tsy miala ety zahay raha tsy misy paikady vaovao foana satria ny gendarme mieritreritra fa hoe sakanana eto dia miemitra dia ohatr'izay hatrany hatrany fa efa manomboka miakatra ilay maripana raha zay nazy ilazana azy efa ny vahoaka mihitsy ankehitriny tsy manaiky intsony no hipetrahan'ireo olona izay tsy mitondra fampandrosoana mampahantra mambotra firenena mpanao kolikoly eto amin'ny firenena sy ny firongony ireo. Fa noho izany dia tsotra ny teninay ary amafisinay hoe miaraka izahay ety akanja miara-mientana amin'ny rehetrarehetra ho amin'izany fanatrarana ny tanjona izany. Miomboko tanteraka amin'ny vahoaka malagasy manerana Madagasikara, manerana ny renivohim-paritany, manerana ny faritra efa miparitaka izany, manerana ny zao tontolo zao hatramin'ny Eoropa taiza. Matoa misy reny fihetsiketsehana rehetrarehetra reny dia tokony miaiky ny mpitondra fanjakana indrindra dia matoandro rajoelona mizavatra tsy mety eto. Rehefa ela mitakiana an'izany fa raha mbola tsy manaiky izy mizavatra tsy mety eto fa fampiasa-kery no mandeha aloha nampianambavan'ilay vahoaka dia miaratsy foana hatrany le situation. Minikorotana le firenena marina tsy ny fividianana ny miaramila satria raha tsika mahalala fa misy ny fanomezana fantatra morenina primana ny fomba hiteny tsisy tsy mahalala zany manomboka omaly. Zay ve ny vahaolana hitan'le mpitondra fanjakana tsy izay velively. Misy zavatra nampanantenana teto misy contrat hoy aho fiteniko matetika anio misy contrat mifanaovanao tamin'ny vahoaka na ianao vao irotsaka na ianao ataoko hoe naka fahefana teny an-dalambe tamin'ny 5 Soararivo ataoko an'izao dia tianao ataoko hanatsarana ny fiainam-bahoaka dia avelako hiteny ianareo mosokafako ny kianjan'ny demokrasia. Hatramin'izao tsika miteny indreo tsisy kianjan'ny demokrasia misokatra fa ianao raha samborina eny an-dalana rehetra eny vao mandeha kely ianao dia menasa ny gendarme tonga dia ampiasa hery za izy. Dia zao koa ny zavatra mahagaga nisy nefa tamin'ny herinandro iny milaza fa fomba ny fitondrana
dia nefa naverana ny tena lalaka zay reo amin'izany ny fomba fitantanana an'ilay firenena sy fanomezana atao hoe mitanila zany le fahafahana manehitra eto amin'ity firenena ity raha ohatra ndraiky ka nandroso le firenena tsy naninony raha ny atsara ny fanomezana rano sy jiro herinaratra ny atsara ny karama ny atsara ny andavanandro malagasy fa ny fanohatra amin'izay misy dia tena navavanao ka hoe inona moa zany le andrasana ary tsy misy tsiny fa dia miombon-kevitra tanteraka amin'ireo le mpamontsaina ny tanàna miombon-kevitra amin'ireo le tanora rehetra na génération inona na x y na z zay anarany eny miombon-kevitra ny voaka malagasy maneran-tany ny amin'le hoe mila miala rajoelona fa tsy vitany ny andraikitra napetraka taminy tsotra kely le izy efa zay ny fitakina maneran-tany fa tsy izahay zomavahoaka mafazakina na izy fa zay keo mitondra ny tenina vahoaka zay nisy ny fidy raha ho anay manokana zao mitondra nisy olona roa alina mahery ny fidy anay tena tamfadiny igny ary lasa lohan'ny candidat-ny anina tamin'izany fotoana zay resinay ny candidat amin'ny fikirapanjakana zany any keo namana eto kaikety tsy mavahoaka tarika be zany tamin'ny elanelam-baty be dia be ka tiako tenena hoe mba sy milanjany reo le vahoaka ny manaraka anay satria mitondra ny tenin'ireo izahay tsy ety raha ataotra reo fa iasiba eto teo karena tokony mahalala olony tokony ahoana re mahalala hoe efa atreo le izy tsy mety tsony satria efa malagasy ray manontolo no mitaky an'izay hoe mila fanovana mila fiovana le fomba fitantanana le firenena fa efa ela izy ny tokony nampiantso ohatrao zao raha mifijery koa efa tara oatra no tsotsa ihany nanomboka ty zavatsy tia dia soronyorotelo mianaday zavatra tiako tenenina fotsiny dia tsotra manohana izahay député rehetra tolom-bahoaka ary zay no hidinana eto ary manohana an'ireo zandry reo koa izay tena mafanafoa satria amin'izao fotoana zao fantatsika tsara fa ny hoavy ny tanora malagasy dia manjavona tanteraka diso repera tanteraka ary zay no hidinanay araka teneny gasikara teo ajanona aloha fampiresahana ajanona ny herisetra za isika vo madinika voalohany atodikitsika amin'ny président république izao message zao matoa nidina an-dalambe ny vahoaka malagasy tsy eto Antananarivo ihany fa manerana Madagasikara misy zavatra tsy mandeha ao misy zavatra maharary azy ao ka tonga ny fotoana ahafahanao misaintsaina tsara manoloana an'ireo fitaka bevava izay nataonao mivoaka malagasy ray aman-dreny ianao rehefa tsy mankatoanao ny zanakao ny olona zay ambany fifehezanao tokony atsapatena anao mametra-pelana izany no fahendrena zany no andrasan'ny vahoaka malagasy aminao faty kivorivory isan'andro manatonta-vola ety sy roa mba hamonona ny tolom-bahoaka ho anareo ray aman-dreny ara-panahy ihany koa ny FFKM aoka hisokatra anareo amin'ireo finoana maro misy eto Madagasikara satria etsy vahoaka izao faty etsiky ny vahoaka ny Antananarivo irery any ary tsy tokony anaiky ianareo ny fifampiresahana tsy misy vahaolana ny takina dia fidenana an-dalambe tsy misy erisetra tsy misy ny famononany zanaka malagasy zany no zavatra andrasany vahoaka malagasy amin'izao aoka ajanona ny fanendrena premier ministre sy ny fananganana gouvernemanta fa ny mahamaika dia ny fienona ny feon'ireo ambany lanitra ahafahana mamaha nyty olana ity ka ny fidinanay ny fiakaranay avy any Mahajanga tonga eto dia mitondra ny etaeta-bahoaka satria tsy misy asa miforona ny any Mahajanga nanomboka tamin'ny 2009 mandraka ty androany ka raha risitsiny raha mijoro eto ny tenanay tsy piraitsy kombakomba amin'ny fahavoazany Madagasikara fa piraitsy kombakomba amin'ny fanarenana nyty firenenantsika ity Ay, tsy mijanontsika raha tsy vita ny fitakintsika. Zay ny voafidy rehetra tsy misaraka aminareo na député io na CM io fa alohan'ny fampiresahana ajanony ny fampitifirana voanik'anjo ahafahan-tanora miresaka.
Sio Baba Mana